Tomponantoka amin'ny tsy fahombiazan'ny ady amin'ny kolikoly amin'izao fotoana ny fanjakana, hoy ny filohan'ny CSI na ny komity mitandro ny fahitsiana. Raha andraikitry ny rehetra ny ady amin'ny kolikoly, ny fanjakana tokony ho modely sy fitaratra anatin'ny fanamafisan'ny ady no miaotra, ka tsy mandray ny andraikitra tandrify azy. Fanjakana reny no tena tsy miadere amin'ilay paikady ankehitriny. Matoa izy tsy miasa aingana amin'ny fampiarana ny lalàna izay laniny. Efa irahantsika nahita fa roa taona vao lany ny lalàna mikasika ny recouvrement des avoirs. C'est que tsy tafavoaka iny raha tao amin'ny parlement fa tsy maintsy natao ordonnance présidentielle. Dia avy eo nefany dia ela be vao mivoaka ny décret, ela be vao mivoaka ny budget sy ny ohatran'izany. Donc c'est une chose d'adopter les lois et les décrets, c'est une autre d'opérationnaliser la lutte contre la corruption. Ary ny zay moa si organe de répression tsy manana fahefana hanao décret, tsy manana fahefana hanao lalàna. Izy kio ny sakana amin'ny zavatra be dia be ho resahantsika efa niresahantsika teto ny resaka autorisation de poursuite. Ary zara dia manao antso avy hoe tokony esorina ny mise en accusation au niveau du parlement ou en haute cour de justice. Ka mila nireo izay manao décret sy manao lalàna andray anjara amin'izay zavatra izay. Na izany na tsy izany, miroso ny fambolavolanana ny paikadym-pirenena vaovao momba ny ady amin'ny kolikoly, hoy ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsiana androany nandritra ny tatitra ny asa vitany taona 2024. Mizara telo mazava ny asa ka ny 6 Desambra ho avy zao ny fanamby ampahafantarina rapomba ofisialy ny paikadym-pirenena. Saika hoe trimestriel zany le izy avril, mai, juin resaka évaluation, diagnostic ahitana hoe sao dia tsy mitovy hevitra aminay CSI ny hafa nareo rehetrarehetra amin'ny hoe inona ny tokony action prioritaire amin'ny stratégie vaovao. Ny deuxième phase dia ny consultation mikasika ny ataontsika hoe les grandes lignes zany zay proposé, ary consultation régionale eraky Madagasikara amin'ny juillet, août, septembre. Ary farany dia ny resaka famolavolana sy ny validation nationale ary présentation au conseil des ministres mba ho approuvé ny fanjakana fitondrana ilay paikady vaovao. Isan'ny fanamby napetraky ny CSI ihany koa ho an'ny taona 2024 ny fametrahana commission ad hoc hisahana ny fandraisana tale général ny Bianco vaovao, ireo mpikambany PAC ao Mahajanga, ny fametrahana ny PAC na ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly ao Fianaratsoa, farany ny fametrahana paikady entitra hanadiovana ny kolikoly eny anivon'ny seranam-piaramanidina izay atomboka eto Antananarivo.